Enao Jesosy mijoro mitoetra eo afovoanay ary miteny tokoa amin'ny alalan'ny teninao, anambaranao fa velona ny teninao ary dia velona tokoa izany satria fa velona ianao nandresy hatramin'ny fahafatesana. Afatsaritra indrindra izay tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra ary mahagaga indrindra masonay mandrakarivo izany izay navaozonao zahat tamin'ity maraina ity. Anambaranao fa tsy miova ianao ary tsy mba mivadika amin'ny teninao, ary tianao koa tsy hiovana hivadika amin'ny finoanay zahay fa mba hitoetra tsara ny amin'izany haritra tokoa, mba voninahitra izay niantso sy ny fity ary nametraka andro tokisanao mampanomponao tsirairay avy ka na izay manambara ny teninao eto na izay tarihinao hiaino zany dia ataonao ambanin'ny fahefanao fahasoavana ho azy dia izy sakaizanao ary vita fihavanana aminao fanakana amin'ny ranonafo olon'ny finoana ary velomin'ny finoana ovonjen'ny finoany ary ame voninahitra an'Andriamanitra ny amin'izany indrindra. Saotranao zahay amin'izay fanampandrenisanao ny afatao ary mbola hananteranao izany indrindraindrindra ny onao fa tsy maty tsy matory ny teninao sanatria fa ny teninao tokoa na reny zao rehetra zao ary manana fahefana iazony zao rehetra zao mibaiko zao rehetra zao ary indrindra iazona anay ao aminao ka tsisy na inona ary na iza afaka andombaka zay ampilatananao. Dia mbola mitenena mampianara anay mba hirato tokoa masom-panany ary vangio ny fonay aza velo lalo dalovana ny sofo tsy are ny feonao nilay fa tianay ary nandresy ho anay, mbola miteny aminay araky ny fombanao mba tonga aina sy fanahy tenao Andriamanitra ao anatin'izay mandray ny teninao. Mitenena ry tompo araky ny fombanao fa miaino ny mpanomponao dia amin'ny anaran'i Jesosy rehetra amin'izao mandrakizay. Amen. Izy ty roan'ny Hebreo amin'ny toko 10 oraitsika amin'izany ny andiny fa 5 amby telopolo ka hatramin'ny fa 9 amby telopolo. Dia iarahantsika rehetra mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo ho aza manary ny fahasainareo izay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azonareo izay lazainy ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetrrehetra ary marina dia ho velony ny finoana fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanahy fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Amen. Ny loi FDP izay mbola nimpanjinintsika tamin'ity andro ity dia mirafitra amin'ity herinandro manontolo ity izay iomanana amin'ny adventy faharoa, zany hoe fanambarana faharoa ny amin'ny havian'i Jesosy dia tsy iny zany fa ny amin'ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary arak'izay ny tenin'Andriamanitra dia mitoetra na dia ho levona aza ny tany sy ny lanitra dia izy kosa tsy ho levona. Dikan'izay zany dia ny hoe tsy misy koa mahasakana zay fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manambara azy mova misy anarana lehibe na hery lehibe na fahefana amboniny zany sanatria dia sanatria zany rehefa zany satria fotoanany avian'ny tompo zany dia mila fiomanana andraindraitsika ny hoe fahataterahan'ny teny fikasana ny amin'ny atongavany dia izao mitaky faharetany zany. Ary zay lohateny amin'ity andro ity dia hoe miandry amin'ny faharetana ilailazain'ny teny fikasana dia tahaka ny andrasana an' Jesosy fa izay nanontaniany maro hoe ianao valay ho avy sa mbola hafa koa no andrasany mpianatra tizaona mpanao batisa moa nantany ny amin'ny Jesosy tompo. Ary mifotokevy dehibe araka zany dia hoe mahareta ko amin'Andriamanitra matoky azy minono ny teniny fa sanatria tsy teny mamitaka zany fa zay rehetra naloko ny vavan'Andriamanitra nampiteneniny ny mpaminany ary mbola ampiteneniny amintsika dia tsy misy zay tsy ho tanteraka. Zay matenin'Andriamanitra azy ka aza raisiny ho tenin'olombelona na hevitr'olombelona na fikasan'olombelona ny olona dia miteny any efa tsy mahatateraka mikasa any efa tsy mahatojo fa hafana in'Andriamanitra ary ny teniny sanatria ka hoe atao anoano na lazalazaina fotsiny ihany. Andriamanitra sanatria tsy manana an'izany fomba manao kitoato na andrakandrana izany fa nafirifiry tokoa ny tenin'Andriamanitra dia hoe amin'ny alalan'ny eny sy ny amenina milaza zany fa efa navadibadika Andriamanitra impito tahaka ny volafotsy
ka tsara koa isika mba havadibadika Andriamanitra impitaky zany ny saina fo mampanahintsika mba tsy andalo amintsika ny tenin'Andriamanitra fa tena hitoetra tokoa, hamaka tokoa, iorona tokoa ary hahatanterahana araka an'izay voalazany amin'ny teny fikasany. Zavatra lehibe izany. Rehefa zany dia hoy ny tenin'Andriamanitra indrindra amin'ny andiny fafito amin'ny telopolo izay fantohantsika bebe koa dia hoe fa rehefa afaka kelikely ho izy dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hita rehetra. Amelona fahantanana indrindra zany tenin'Andriamanitra zany indrindra ho antsika izay miaina amin'izao fotoana sarotra izay misy antsika na ralovantsika izao. Zay lazain'ny tenin'Andriamanitra tokoa hoe andro farany zany dia tsy inona fa ny andro na fotoana mialohan'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Ka ity fotoana ity raha ambarany soratra masina ho fantatra fa tsy hoe isiany miaina azy fa efa nambara hatrizay fa nary fotoana maro hoe fotoam-pioriny zany dia fotoana fizahana toetra ny olona. Na zany tenin'Andriamanitra hoe tsy ny fanamban'ny tany ihany mo izy no ampiororoko fa ny fanamban'ny lanitra koa zany hoe tsy ny zavatra hita maso ihany fa ny tsy hita maso indrindrandrindra zay heverin'olona hoe fototra iorenany teny amin'ny finoany na heveriny fahamarinana ka ametrahan'ny fony na matimatesany mihitsy amin'izao fiainana zao nefa tsy miorona amin'ilay tena vadinampy fa tahaka ny fasika ihany rany. Ka rehefa tonga ny tafitro dia ravo indray mpimaso rava tsara ny teny zay nampitondrain'Andriamanitra mpanompo'ny teo hoe nizaniza mihevitra fa hoe natsoin'Andriamanitra izy na nomena fameza-pahasoavana izy doka tsy hevitena na hitompiteny fantatra fa hoe efa tafaorona izy na efa tonga izy. Zany le hoe haoron'Andriamanitra indray mpimaso toy tsy teo satria raha ihany no mitoetra dia Jesosy Kristy satria izy tokoa tsy miova ary tsy aiovana mandrakariva na ary mandrakizay. Ary mikasika ty hoe fotoam-pioriny ty dia mazava ny volasiny soratra masina raha tsy efa noafeziny zany andro zany moa izy dia tsy nisy nofo hovonjeny tsy taty ange zany tsy zaky tampiafany fa ny olom-boafidy so ihany dia hoafezina izany andro zany mateo 4:30 zany dikany dia hoe fangana tompo mba hafoezy izy ty fa tena efa mila tsy ho zaka efa tsy zaka intsony aza raha ny tena marina fa dia miara mizaka dikany dia hoe ina marina moa miantony ty avelomantsika eto amin'ity tany ty toady anampiady fikitranana amin'ny fikitranana fahorinana amin'ny fahorina isanandro matitampoka marary tsy haintsony zany ny zavatra zay iainana ankehitriny mba hafoezy izy ty Jesosy azo atao fa to tsy zakany olana ny olom-boafidy azy anelanelany mbola misisika koa ny fanahasantoka dia ny olom-boafidy keo mbola fitana sinisisa zany hoe miala amin'ny finoana rava zay no heverina mifototra zay tsy niozongozona satria tsy tafahorona tsara amin'Andriamanitra. Araka zany misika toko lehibe ho antsika kosa raha miatrika zany fotoan-tsarotra zany na mikiky ny aina azy zany toko lehibe meny Jesosy aonao izy amin'izao toko fiainandeny fahefapolo dia milaza zao ny tompo hoe zao ny sitrapony raiky ozy izy dia niazony zay reheta mijerina zanaka zany hoe miandrandrany Jesosy lehibe jereo Jesosy ka mino azy ananany fiainana mandrakizay. Ary dia hoy Jesosy izaho anangana azy amin'ny andro farany. Tarakeantsika fa andro farany mialohan'ny avian'ny tompo zao vanin'andro zao tsika hoe tsy etrano fa maneran-tany zany dia toko lehibe meny Jesosy io hoe tsy ho lavo ianao, tsy ho resy ianao, tsy ho rendrika ianao, tsy ho faty ianao fa honao izy zaho anangana azy, zaho ampijoro azy. Ny maty vahatsangana sanatria zany, ny reraka vahatsangana sanatria zany, velomin'i Jesosy ianao, ampahireziny Jesosy ianao ka dia atsangana zany. Zay ny planin'Andriamanitra ny amin'izao fa tsy sitraka Andriamanitra sanatrikany hoe ny ampahoriny olona. Ino moa ny tombo hanan'Andriamanitra ny amin'izany? Andriamanitra fitiavana izy. Ino moa ny tombony hoe azon'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra ka mitolefika eo daholo raha mpanompon'Andriamanitra rehetra zao. Inona ny voninahitra ny amin'izany? Tsy misy voninahitra zany fa fahasambaraka. Ary dia ho avy tokoa ny fahavalo ny asan'Andriamanitra haneso mba nihinany izy zao kanefa nefa niafarany, mba nitory any izy zao kanefa ino famangina tsy avelany zany. Zaho anangana azy hoy izy satria velona tokoa i Jesosy dia ho velona ianareo fa tsy maty izy, tsy Andriamanitra maty izy. Ny finoko na ny finoanao tandremo tsy ozongozona, ny olona ny maty no tsy finoana, Andriamanitra kosa dia velona. Zany hoe raha dika raha dia tokoa azy areo atin'ny zavatra isika samihafa mety ahafaty dia tsy ho faty fa ho velona ny mino azy. Ary ho velona tokoa satria ny fiainana avy amin'Andriamanitra dia ny fiainan'Andriamanitra zay tsy mety hitratra ny fahalovana mandrakizay zay no omeny azy araky ny teny hoe na nisy fofinaina izy dia nalaza hoe raisiny fa na imasina fa na tsy mandangy zany fa na tsy malemy zany
fanay mariny zany, fanay azoantoko zany, fanahanainy zany zay mahavelona amin'ny fiainan'Andriamanitra mandrakizay. Raha eo azy mety andavo ny toe-javatra maro samihafa, tsy ho lavo izy fa ajolo izy. Ninina miseho manodidina azy no mpanao salamo noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mitoetra izy. Na dia ho azy ny atom-piaina mila hanafitra sy ny asany devoly fahavalo zay manimitra tonolina mamiravira zay mitady zay ara-pantokoa indrina amin'ny andro ankehitriny, dia ho resy ve izy sanatry izy zany fa handresy izy. Eny hanaotra no mpandresy ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay faty azy. Zavatra mahagaga zany. Na zay ny verina ho faty na tokony ho faty, ino fa mbola mitsangana velona ihany. Tianao vazandriavana ary zao no ten'Andriamanitra zay hitao manasianao amin'ity andro ity. Zay ny verin'olona hoe andro pahafatesana, indro nataon'Andriamanitra andro fahavelomana hananganana. Zay ny verin'olona hoe andro pahaveresana zao eo indrindra amin'izao indrindra no misy dikany hoe zay no azy tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Zay verina fa hoe mahatakino an'Andriamanitra zao indrindra no misehony ary tia misehony amitsy aminao ka aza matahotra foana na mitopatopa foana na miororo foana fa mazava zany mitoera amin'ny fiadana zay mitoetra amin'ny fiadana no izy dia zao arovan'Andriamanitra izy. Fa raha hoe sanatrika hoe hipepipepi hijerijera nandrana aza mba hatao koso zay fa mitomera tsara. Andriamanitra dia efa tiany azy ary amin'ny fitiavana mandrakizay hoe tsy miovana ovinanao vina ary tsy haivana zay ny tiavany asianao ampaharetany tokoa amintsika ny fampiampony zay tonga famonjena ary famonjena mandrakizay. Manondro zany teny avantoko zany jerena tokoa ny lafy maolona dia hoe tena mampangitakitaka ny andro ankehitriny ary mampanontandrindra be raha izany tokoa ny fampanantenana omeny ten'Andriamanitra ho tonga izy tsy raha taredretra izy dia hoy isika hoe fa rovina azy, rovina ny fahatanterahany ty teny fikasany ity fa sarotra tokoa ny mahafo. Ny ten'Andriamanitra azy dia milaro raha tsy mahafoezina izy io dia nalomboafity azy ho very tsisy fonjena na dia ray azy fa to maharitra loatra ny fiandrasana azy. Ary hita fa tena mitombo tsy mitsahatra ny faratsiana miombo ny aretina eo amin'ny olona mianaka ny fahasimbana ny fahorina samihafa tena mahakivy mampihemotra na dia ny mpino aza kanefa zao tsika tsy mandeha araky ny fahitana tokoa fa araka ny finoana mino ny zavatra rehetra mahatoky ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra. Nakaiza arak'izay le filazany teny filazany tsara hoe rehefa nanasitrana Jesosy mova nytaredretra izy tsy mba nytaredretra izy fa veryntsika mamaky amin'ny filazany tsara manontolo tsy manisy fotoana ka dia laza ny tompony hoe raso aloha fa ho avy azy tsy na nytaredretra izy na nangataka andro fa ny teny zay voalaza eo hatrany dia hoe niaraka tamin'izay izy dia tanteraka araky ny teniny zay ny voalaza eo. Fa dia tonina mariny ty vehivavy Kananita zay nanana zanaka vavy zay tena voafatotry ny fanay ratsy nitalao tamin'i Jesosy. Ilo naza hoe na dia ny bokera azo izy dia mihinana an'izay latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony dia resy lahatra Jesosy ary dia honao izy namaly azy Jesosy ka anao tamin'ny hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao tongava aminao arak'izay irinao dia asitrana ny zanany vavy ny ampisin'iny ve fa izy rehefa miteny tamin'izay zay amin'ny teninana iny tanteraka le teny tsy misy mahasaka anazy tsy misy mahatohitra azy ka tsy tokony isalasalana. Ary dia toy izany koa nataony tamin'ilay fangatanan'ilay kapiteny ositrany ty ankizy lahy zay nalemy voan'ny paralyside tena fahalamena feno zany ahoana hoe ty kapiteny mitenena ihany moa izy dia hositrany ankizy lahy satria tsy mendrika ny hidirana koa na ny tokantrano. Ary Jesosy dia niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araka ny ninonao dia sitrana tamin'izay zay lay ankizy lahy. Mateo 8:13 zany tsy nisy atakambo tsy nisy fiandrasana fa rehefa niteny lay tompony fahefana dia nitaterahany araka ny teniny. Ka raha feziny zany matoto mitaredretra ry avako ny famonjenantsika ary matoto ny mangatakandro ny fahatanterahany ty tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe atongavan'ny tompo hitondrany famonjena dia mampandiny tenantsika zany so mba isika tokoa ny tsy manana finoana araka zao teny hoe ny oloko maro moa izy dia ho velon'ny finoana sakely loatra ny finoantsika tsy ampy ahazaka ny fahatongavan'i Jesosy na anery azy hoe tongava faingana ianao kanefa mba voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany fa na dia kely toy ny voatsinapy azy hoe izy finoanareo dia ampy teninareo amin'ny tendrombohitra hoe mifondrany amin'ny fanambany ranomasiny dia ifindrany izy io sa efa ratsy ohatra kosa ny fiainantsika ka mendrika ny fitsarana ho fandringanana tokony hampandiny tena daholo mantsy zany fa tsy tonga atsika hoe hanamary tena satria matombo seongitro zavatra zao dia ao rao izy
ary tsy ampy ny fahatserovateny tsy ampy tokoa ny fibebahana anka feny ny aretiny henika izy na dia ny tino azy na mivavaka sasany ary dia tsy ampoiziny hoe haizy tia mbola mitoetra ny fahotana manaivo Jehova ty ahafatana ny fitsipiko nefa tsy mety miala tsy manaiky ovahana fa dia atao mitapififify miafina ho any ny fahotana ka tambe amitsika raha tonga amitoerana tahaka zao satria hitan'Andriamanitra miariary ny foko sy ny fombako na ny miseho na nkariary zany na amin'ny tapona indrindraindrindra zany ary dia zay mahatonga ny ten'Andriamanitra be zanakatiana ny faizina dia hono ny tena amin'ny Hébreu io any fa maizana no antony iaretanareo tsy zaky zany indrindra efa androm-pahoriana ve dia mbola misy koa mikapoka avy amin'Andriamanitra dika nde lasa fahavalonga izy ho rehetrarehetra zao e ny olona efa tsy ho namanao aka ny teny sasany hoe ambody ho an'ny hafa ny olona indrindra amin'ny andro ankehitriny zao natao indrindra fahalalany kapitalisme ty fampihinana ny olona tahaka ny biby fa tsy ohatsony hoe fifanajana tsy misy tsony zany ary maika amin'Andriamanitra dia tsy fantany izy ka rehefa zany dia asehon'Andriamanitra fa misy tompony zao rehetra zao ary zay rehetra ataon'ny olona dia misy valiny io misy valiny io tsy ny mitena amin'ny tobolany taotsika hoe nitody tsy misy fa ny ataony miveraka maty avao amin'Andriamanitra zao aoko fantatra fa tsy miova araka zany ny hevitr'Andriamanitra amitsika ninina zavatra miseho na manahoana toy ny fiaretatsika ny amin'ny fiandrasana ny fahataterahan'ny teny fikasana na manahoana ny fiaretatsika ny amin'ny hoe iandrandra ny famonjen'Andriamanitra hoe mbo tonga zao kehitriny zao tsy hoe sanatria dia sanatria mikendry ny ahaverin'ny olona izy tsy ao amin'izany tsy miovaneviny hatramin'ny voalohany teny diso fantatritsika rehetra milala tokoa hoe zaho hoy Jehova malala ny hevitra zay iverako anareo dia ny atonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany zany zero sary zany tsy teny hoe farany ity dia tena midika zavatra maro izy io ndrindra amin'ny andro farany zany am'izay tsy tokony isy nanantenana eo indrindra mbola omen'Andriamanitra fanantenana tsika sa izy ko mba kivy fa mba kivy kosa ny veran'ny sasany amitsika azy na mamoy fo tahaka ny sasany amitsika na verhevitra tahaka amitsika tsy manana hevitra ho izy ary izy manana ny hevitra tsy haiovanany amin'izany izy tsy haitoronnany amin'izany izy tsy hay hambakainany amin'izany izy ahatonga fiadanana dia araka ny teny Jesosy hoe fiadanana ho avelako anareo ny fiadanako ho izy omeko nareo tsy tahaka ny famille zao tontolo zao tiany zany fa dia hoe fahasoavana tokoa satria vita fihavanan'Andriamanitra Andriamanitra eo amin'ny olona tsy ny tsara azy ny anameloko azy nandriny anazy fa anasoa azy fahasoavana fa tsy fahavoazana sanatria ary voninahitra ho atafiny fa tsy fangahiahana sanatria ka ahoana ary ina no teny hevitr'Andriamanitra amin'izao teny zao laza tokoa izy araka an'izany hoe veritsika ihany lay efa afaka kelikely dia ho tonga ilay ho avy fa tsy hitarehetrehitra ina no afatra zay omeny ary ina ny fampianarana zay arytsika raisina tokoa ho fampahiraisana araka izany voalohany Andriamanitra dia manatanteraka ny teny fikasany ahatonga fahasoavana io dia famonjena sy fitahina kanefa kosa misy fepetra zay lasa nitsanga sika zany dia tsy sokajiny mihevitra tsony hoe dia fitiavany izy ka dia tondrany fahasoavany tahaka ny ranon'orana sy masoandro eo zay ary indrindra dia samy voavonitsia tsy zay fa mazava tsara ny jaonatelo ena ambin'ny folo hoe toy izao nitiavan'Andriamanitra tontolo zao nomena zanan'lahy tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa zay rehetra mino sy atao batisa no hovonjena rehefa zay ny mino azy no hovonjena ary zay no voalazany andindra dimy amin'ny telopolo hoe ary za manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fahasahina nge ny mino e zany hoe ninina zavatra miseho zay tsy tokony inona intsony amin'ny maolona taka ny tenin'ny abakoka mpaminany jerenaka faharavana tanteraka mihitsy tanàna rava ny volo levona tsy misy antenaina intsony ny ombo sy ny biby fiomporehetra maty avokoa zaho izy mbola anatenan'Andriamanitra ihany zay le fahasahina masiny zay fahasahina amin'Andriamanitra fa tsy hoe fahasahasahina fa zay fahasahina zay dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay mino no vovonjena ka ho an'izay tokoa dia ho tanterahan'Andriamanitra io teniny io ho avy izy ary ho tonga izy ka raha miantso azy ho izy dia amaly azy aho Andriamanitra akaiky izay miantso azy satria hitany fonao hitany foko fa azy tsy amelany azy nao vinanao very izy na angahy sanatria zany miaraka amin'izay matoky azy zany ary manaiky azy tokoa kanefa koa manao ny sitrapony ary maharitra ny amin'izany dia mazava ny voalazany andiny faina amin'ny telopolo eto manao hoe fa tokony hanana faharetana
ianareo mba azonareo zay raha zay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitraponareo mba misy zavatra mbatakiny amitsy aminao koa dia ny anao ny sitrapony ary anao zany tokoa amin'ny faharetana riavana fa tsy manao an'izany amin'ny fomba alasafay na manaonao foana oka tsy anatena azo nina satria Andriamanitra tsy sakaiza mpanao alasafay raha nataony alasafay famonjena asy anao izy fa veritsika rehetrarehetra hatramin'izay masina izy ka tsy mba hainy zany rehefa zany ty lazany hoe mino manao sitrapony maharitra amin'izany ty dia ny hoe manaiky sy matoky azy makatony teniny ary mitandrony zany ary mitoetra sy miorona maharitra ao amin'Andriamanitra zany hoe olona mamaka tsara tokoa izy ambony vadilampy tonga ny rivotra rehefa tonga nge izy ty mitosaka ny tafitra sy ny ranonorana ary zany tokoa izy ty eo amin'ny onjam-piainana maro samihafa zany zao mitoetra izy ary tsy mianjera satria na olona teo ambony vadilampy ary nanaiky fa Andriamanitra no manorona azy zay nge izy ny tompony fony izy no avelao manorona ny fiainatsika fa azo misahiratsaina fona ahoana ny amipity Jesosy zao ampio ampahirezo atoky anao mandrakariva ary matoky fa hainao no mitondra ny fiainako ary fantatro loatra ny amiko na ny ankehitrinyko na ny ampitsina no avo rehetra ary zay natonga ny Paoly apôstôly teny hoe na amin'ny fiainana na ny fahafatesana dia anisitsika ho izy any Kristy dia tokony ngeza be zany fa tsy hoe amin'ny fiainany ihany fa rehefa kaiky ny fahafatesana tsy izy tsony Jesosy eo indrindra ny teny izy rony ary izy reriny sanjoro ary navi satria tena Andriamanitra izy ary mpamono zao tontolo zao reo rehetra zao ry alary boda mangina avy mangina da tia noarina avokoa reny ny devoly kio dia mangina aniriny fahafatsy mangina satria mijoro lay velona ary velona mandrakizay ka ny ano kehitriny tsy hoe tsy hitan'Andriamanitra ry avako sanatria izay miseho eo amin'ny fiainatsika eo amin'ny fiainan'ny olombelona ao tokoa ny ady ny fahatsompanantenana maro samihafa fitsapana na fizahatoetra maro samihafa ka diso fantatr'Andriamanitra loatra zany indrindra momba ny olona ary dia ny tenenin Jesosy so mievitra ianao fa mierika anao na nanadino azy zany mpiandro tsara ho izy ary fantatro ny sady fantany aho zavangeny amin'izany satria rehefa tratran'ny fitsapana mantsy ny olon'Andriamanitra dia hoe to nahafoy ahy ianao tompo dia hiteny takan' Jesosy teo ambony azy fijaliana hoe raika eo naonany dia mahafoy ahy ianao to latsaka any anatin'ny tena lavaka any amin'ny lalina dia any amin'ny aizina any anaty fasany any ohatrany hoe tsy misy tsony ve Andriamanitra zay mitsinjo sy efa ny fitsinandro aiza ny hery sy fahamarina ty filazany tsy ary ty amin'izay fotoana zay zay ny mahazo atsika io rehefa tratran'izay hoe onja matanjaka zay ka noho izany dia tanteran'Andriamanitra kehitriny araky naplazainy mpaminany malaky tokoa hoe ho an'izay matahotra any Jehova sy manompo azy ho izy dia zao horakitra so hoay ireny amin'ny andro zay ho tendreko iny ty hoe andro ho tendreko ty tsy ny ty fa tsy zao andro fitsaran'Andriamanitra zao andro famalin'Andriamanitra milazana azy ka hoantra aza ho izy toy ny olona antra ny zanany lahy zay manompo azy inona ny toyny ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy anteritsika ny fanazavany fanomena tamin'ny fotoanandro ao tokoa ny manompo an'Andriamanitra dia mazava ny amin'ny manaraka azy makatoa azy mino azy tia azy miasa ho azy manao azy ho antony averomana fa ahoana kosa le hoe tsy manompo tsy dia hoe mametrametraka any na tsy miraharaha fotsiny fa tsy manompo n'Andriamanitra ary tsy afaka hanompo azy satria manompo zavatra hafa voalohany ny tenany io ny tompony sitrapony ny tenany nofony io ny tompony ka amin'izao vaninandro zay iainantsika zao zay mandeha ara-nofo dia azo antoka fa ho tafitoina izy tafitoina izy aonao ny tenin'Andriamanitra misy mandeha araky ny fanahy fa misy mandeha araky ny nofo dia ona miseho ny fanahy manohitra ny nofo ary nofo koa dia manda ny fanahy fanohitra izy zoro ka izy ny mahery tena mahery amin'ny fiaviany fanahy satry indrindra amin'izay dia afaka tsika any amin'ny asan'ny nofo ty satria ny fanahy no aminona ny asan'ny nofo ny tenin'Andriamanitra mandoky vavady fa ny tinambara dia izao na dia oaza ny faharementsika dia mahery tokoa ny fanan'Andriamanitra zay manangana antsika ary manao vavaka tifonana zay tsy azo tononona maelano fahotako sy ny tsy fahamarinako rehetra larytsika hoe mibebadio nge ka tsy haitsika koa re fa mianso ny fanahy masintsika mifona ho antsika Jesosy Kristy ilay mpisorona be efa nanao sorovoina ny aina avotra ho asianao fanafitra fanavotana mba ahafahany fahatezen'Andriamanitra amarina io nao koa ifona ho any ka fanohitra izy zoro dia ny fanahy tokoa ny tena mahery satria izy no mitsara n'izao rehetra zao zay ny asan'ny fanahy masina zay raha lazany hoe fanahy famarinana dikany io ka dia tsara iny tsy marina rehetra
rehefa ho avy ny fanahy masina ino ataony aringa ny asan'ny devolo rehetra zay rehetra tsy an'andriamanitra rehetra dia levono ny fanahy masina araka ny tenin'andriamanitra hoe zao i Jehova manimba zay manimba ny tempoloko andriamanitra dia manimba zay manimba ny asany ka irahina ny fanahy masina le lafin'andriamanitra fanahy masin'andriamanitra afo masina afo mahery io a tsy misy mahasaka anazy ka sahirana zay manompo andriamanitra afo na ny tenany zany sy ny sitrapony sy ny filany ny ten'andriamanitra ary miaraka amin'izay koa manompo sampy raha teo io dia efa voatsara amin'ny famelona satria fady mandrak'izay io zay manompo sampy dia tsy mba hiditra noviana amin'ny fanjakan'andriamanitra tsy manana anjara amin'io satria manao sampy ho andriamanitra izy zay manivaiva manao tsinitsinan'andriamanitra velona izy dia tsy manana anjara tsy afaka manana anjara na dia kely na hiditra amin'ny fanjakan'andriamanitra manarak'izay roviana ihany izy ty hoitsika hoe ampianarina tokoa tsika mba hitoetra amin'izay fanampiorana atsika tsy hoe tsy ho tanteraka io tia fa andriamanitra ny tompony fotoana ny zavatra rehetra ary tara ve izy amintsika zao dia tara loatra renao Jesosy ila loatra ianao ka tsy andrika itsony azo antoka fa tsy mba tara izy zao misy fotoana roa samihafa dia misy ny atsika misy ny azy ary ny tiany ary mba iritsika koa dia mba hiditra ao anatin'ny fotoanan'andriamanitra isika anaiky ny fotoanan'andriamanitra isika rehefa zany dia hafa no ahitantsika zao zavatra rehetra zao satria hitantsika fa eo andriamanitra zay mijery miahiny amin'izany dia afaka mitepiteponao tamteo roviana ihany tsy tenitsonana hoe roviana tsony fa zao ary Jesosy am'izay na roviana ataovy beato amiko anao Jesosy ataovy tena feno anao zay ny tena angatahany zay arevo zay dia foana indray mipimaso zay tepitepy faly mena rofy aretina foana satria le mahery ary le maherinao am'izao tontolo zao ho atao am'isiany le tena tompony zao rehetra zao tokoa ary tompony andro tompony fotoana ka tsy tara novinanaovina izy am'izay zavatra zay ataony fa ny tsy finoany olona sy ny tsy faharetany zay ny fototra ny fahaboaza sy ny fankaizany ny tsy finoany olona ny mahatonga ny fahalemena sy ny fahaviviana aminy ary io raha teo ny mampitarehetrehtra ny asan'andriamanitra ary miaraka amin'izany raha hitany ao anatin'izany tsy finono zany tokoa isika dia ao nakory izy ho naman'izay voavonjy tokoa izy hafa ianao rehefa afaka kelikely dikan'io dia tsy ho ela mihitsy io tsy ho ela io ary apôstôly Petera raha milaza amin'ny epistily hoe isika mahay manafaingana ny fiafin'i Jesosy Kristy fa raha milaza ny tenin'andriamanitra hoe ny oloko maro no velony finoana dia zay ny fanjarako fianjaranao hoe tsisy hevitra nitsony Andriamanitra tsika dia eo ny devolo makafana hoe ho tanteraka tokoa ve izy io izy io nga nao fotsy mino maso fa tsy ho tanteraka izy io tsy lavo izy toero izy ny tenin'andriamanitra meolarana any faray mirehetra afo any izy zay ny fahefanamen'andriamanitra lola manana an Jesosy rehetra oloko maro no velony finoana fa raha miamitry izy dia tsy ankasitrahany fanahiko mazava arak'izany zay miany ary mitoetra amin'ny finoana no ovonjena inona ary no maditsika editsika arak'izay andriavana dia miandry amin'ny finoana sy ny faharetana satria tsy maintsy tanteraka tokoa zay lazainy teny fikasana ary fanomezantsika voninahitra ny tompo andriamanitsika zany fa ny fiahiahina tsy famezana voninahitra mazava zany ka dia matsiaro tena hoe Jesosy eo tanterao ao aminao tanterao ny fitokiko anao tanterao ny fitiavako anao fa ny fitiavana tsy mba manana tahotra izy na miahiahy foana fa matoky zay tina izy miaraka amin'izany dia mananja ny fandaharan'andriamanitra araka an'izay tariny toy ny filazan'ny tononkira ao ka an'andriamanitra ny fanendrena ny lalanao mandala ny fotoanan'andriamanitra anefa matoky indrindra koa ny fitondrany efa namelanao irery fa izy naokambony sanatria aonao izy fa mitondra anareo atrizay ho izy ary mandrapahafotsy volonareo dia zaho misy sahirana mbola hitondra anareo mindro zany fa hainao ry avako dikanety hoe mandra-piveriny Jesosy dia izy no efa mitondrasy anao amin'ny alalan'ny teny zay mba ny fanahy masin'andriamanitra dia tanan'andriamanitra zay intsitra izany homba zay azo tokoa fa ny trapahamaizana kosa dia izao tafitoina sy replepla mandrakariva izy tsy ho hita zay tena lalakombany sy ny fototra iorenana zany ange nahazo andro misesy fa izay na nataony rehefa nitanty lehilahy Egyptianina zay nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hébreu ralàna namono azy izy
kanjo mivadika ny raharaha lasa le jiosina hebreo rahalahy no nitoroko azy nanameriko azy mpamon'olona io tio mpamon'olona io fenatao manafaka olo lasa nandositra nosesiny le fo tsy hafanaham-poty na fandehana amin'ny herin'ny tena dia manimba azy zavatra zay zay le hoe mahay maika foana ka ny Andriamanitra dia mandeha amin'ny fiadanana izy ka le fiadanan'Andriamanitra azy lazana hoe dia hoe tsy rototra mihitsy izy io atsika mijery ivelana fa natao hoe ny fiadanan'Andriamanitra dia satria zao tompo izy ary ampiadanana no ataony zavatra rehetra satria ny mampatsiaro indrindra ny fitenin'ny mpanompoan'Andriamanitra ray aman-drenitsika rehefa hita fa niotakotaka ny fomba sasany hoe misy zavatra mitranga dia onao izy miamatra izy dia tokony miadana tsara ny foko ao amin'i Jesosy ary Jesosy miadana ny fiasany moa izy fa tsy mirotoroto takany satria tompony izy tompony fiadanana andrininy fiadanana zany any raha teo koa ro atao hoe tsy nahandro tatanao ny faharatsika dia ny zanak'Israely indrindraindrindra na dia efa nohafahana azy avy any Egypta na dia efa tafitany ranomasina mena ary izy dina nataony taty an'efitra monomono nisy tamin'ireo Mosesy sy Arona ina nitondranareo anaty amin'ny tany tsisy sinisesy zany hoe tsy tao anatin'ny finoana sy fatokiana amin'Andriamanitra ary noho izany dia iny fa resy dia lasa nanao n'ilay ombola kely volamena tena koka teo dia hoe ianao namonjy anay afaka tamin'ny tanany Egypta mazava doza tsisy ohatran'izany ary ino nataon'Andriamanitra aminy narinjana na dia efa mba nitioka ihany azy zao izy ny rana vany vatovampy ka io moa dia sarin'i Jesosy Kristy lay nombona ho antsika mba hitosany fiainan'Andriamanitra ho asianao na dia efa nomena an'izany dia tsy natoetra rehefa avy eo ravany rara tahaka ny tsy nisy ihany zavatra mampalahelo indrindra zany ka ny ten'Andriamanitra toy izao raha kapaka dia tsy inona fa fampianarana antsika ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra ary ny fatokiana azy indrindra toy ny hoe raha misy azadi-piainana raha misy ny ahy azy teboteby dia ao noho ny ten'Andriamanitra apetrao aminy ny fanahinareo rehetra fa izy no miahanareo répétera dimy fito zany ary amin'izany dia azo lazaina hoe matoky na ny Jehova am'izay alehanao rehetra fa izy nandavorary ny lalanao ny fotoanan'Andriamanitra dia efa ao tsy haiko ny baiko azy ny amin'io fa mazanany antsika dia matoky azy ka mame voninahitra azy inge mitovy hoe mifevitra tsy fevitra reo e dia azo lazaina hoe ny fotoanako tsy fotoananareo any kio afaka miteneny zany izy ka ny fantaniana tokony apetraka tsy ny hoe hoavy sa tsy hoavy na hoe tanteraka ihany zao ten'Andriamanitra io sady tanteraka tsy atsy zany fa ny hoe nahoana izy ary nandeha amin'ny teniny tsy mbola tonga na tsy mbola tonga ihany nahoana ny mbola tsy mety tanteraka ny teny fitrasany zay voalaza rehefa zany nda raha tokony zay masotsika dia tsy hoe izy atanteraka na tsy hoavy foana izy asa matahotra ny amin'izany tonga tokoa izy any tena fototry ny resaka dia hoe zavy ho hita mivonona amin'ny fotoana andraisana azy amin'ny fotoana zay ahatongavany iaonana aminy zavy ho hita mahatoky hatramin'ny farany ka afaka mandray avy amin'ny satroboninahitra fiainana zay mena zay tia azy sy nanaiky miavitra nohony aminy zay le tena fantaniana vonona ave aho zany hoe tsy izy intsony sanatrika hoe kianiko anaovana kritiky zany fa raha misy manatsiny dia avy aminy tokoa ny tsy fantaterany inona no antony mety tsy mbola atoavany tokoa voalohany ny azo lazainy hoe fandrefesan'Andriamanitra tsy mba fandrefesan'ny olombelona satria voalaza hoe ny ray andro amin'Andriamanitra dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona dia toy ny ray andro ino moa ny hevitra zany ny hevitra zany dia hainy manafangenana eo satria efa eo am-pelantanan'Andriamanitra na ny ankehitriny na ny anio na ny ampitso sy ny hoavy rehetra ary rehetra zany koa ny ampitso dia efa tahaka ny anio sahady hoaitsy izy zany irako tsiny ny mampiasa teny vahiny hoe ino atao hoe présent éternel aninazy efa eo aminy zao rehetra izao eo am-pelantanany zany ary eo ambany fahefany ary eo ambany masony raha teo ka raha kapoka dia zao tsy misy miovana mipikany n'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra na dia teny-tsoratra azy araky ny teny Jesosy hoe tsy ho latsaka amin'ny tany izy na litera ray na tsindropeo ray satria zay moa no amin'ny teny grika raha tsy tanteraka tokoa ary tonga atanteraka rehefa zany fitaizanantsika tokoa amin'ny faharetana sy amin'ny fatokiana azy ny tenin'Andriamanitra tahaka zao dia zaho hita no mahatoky ianao hita tsy miova tahaka azy mitoetra tsara amin'izay fanampinoana sy nampiorenana asianao matokony amin'ny fiandrasana azy
Ty tahaka an'izany ry Simeona teo amin'ny tempoly tompo ankehitriny ozy ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana fanomasoko efa nahita ny famonjenao tahaka an'izany ihana voalaza ao amin'io lika tompo faharoa ihany koa le naharitra ny vavaka tokoa izy satria akaiky an'Andriamanitra izy ary natoko f'Andriamanitra dia teo aminy arak'izay tsy nandeha araky ny hevona ny herin'ny tenany izy ka lasa diso fanantenana natavitoina fa nampahirezy ny tenin'Andriamanitra izy zay araky ny tahaka nahazo any Abrahama nampahirezy ny finoany izy fa tsy mba naman'izay tsy nino ka dia nysainao fahamarina na revo zany dia tanteran'Andriamanitra ny teny fikasana taminy arak'izay misy ny fanamboarana zay ataon'Andriamanitra amin'ny olony ary ny fitsindreny tsy ny hoe ahorina andratra fa mba ho hita tsy manatsiny ny olony amin'ny andro fiavin'ny tompony fa tsy ilaza kosa hoe fa tanteraka ny ao Jesosy nefa tonga nefa nahazo fady tsy amanadiny ny zavatra lasa ary miazakazaka kosa amin'izay tarian'Andriamanitra dia hoe mino ianao dia ho vonjena arak'izay tsara koa fantatritsika zay fanan'olo tena ho an'ny tompo indrindra amin'ny fanompona masina fa tsy voatery hoe satria tsy mahatoky ianao dia hoe miaritra tsia fa nomenao hitan'Andriamanitra fa mahatoky indrindra kosa tsy hoe fa nasoasoranao ty fa naindraindrananao fa hitany fa mahatoky ianao na nataonao mahatoky dia mbola paharetany dia apetrany eto amin'izao tontolo zao ho vavolombelo menarany hitondra ny herin'ny filazany tsara amin'ny famonjenany maro namanao ny havanao zay mbola tsy mahalalo ambara-pahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahatonga famonjena ary zay le hoe ny ahatonga an'izay famonjena zay no aretany famborampon'Andriamanitra amiko sy aminao dikan'izany dia manaiky sikapino hitondra ny vetratra ny amin'izao tontolo zao araky ny teny Paoly hoe faly amin'ny fiaretako ho anareo izy mba hatanteraka ny finonareo fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny Virgine madio an'i Kristy tatsika zany ary zany mahatonga ny fiaretana indrindra amin'ny hoe asan'Andriamanitra tahaka izao hitaizan'Andriamanitra tsika eto isanandro fa tsy ny atao votany tsy eo ro mpanompon'Andriamanitra zay tonga eo zay miasa eto nareo hoe tsy hoe sanatrika dia hoe anirantsika dia hoe masivokely vola kely tsy mitoany tsy manao zany ditanao fa tsy izy zany manao ny asa io fa Jesosy ny manao azy ary Jesosy tsy mila tampokarama maimaim-pona ilazany zany fa Andriamanitra ny tena manaiky hiavitra ary zay manana azy to dia manaiky hitondra tokoa ny azo fijaliany Kristy mba hisokafany lanitra ho an'izay jamba ny fahotary mba andraisan'ireny tena famonjena mandrakizay satria very tena amin'izao fotoana zao tsy manana an' Jesosy very maro miazakazaka ny amin'izany zareo tsara reny loatra ny vaovao araitsika ireny mba firy amin'ireny no afaka ny antsoan'i Jesosy rehefa zany dia manana didy zarsenao ary zany mbola metrahan'ny tompo eto na diteny ary tahaka ny Paoly hoe satroko ny any amin'ny tompo tsara lavitra ny any amin'ny tompo dia tsarovy fa efa nanaiky zarsenao hiaraka amin'ny Jesosy rehefa zany ko dia nametrahany tokoa ny fitokoisiny raha milaza izy hoe razaiky aminareo marina dia marina tokoa zay mino any asa taoko nataony koa dia manaiky hitondra ny azo fijalian'i Jesosy Kristy mba tanteraka famonjena ho an'ny fehisitsika izay rehetra voalavo zay ny fiampiarana ho antsika izany ty zao mba iray zariavako misy fikira amin'i Jesosy mifahara mahareta tano ny finoana ho ampika ho ny tenin'Andriamanitra raisy fiampiasao ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanafatena mahery ary tsy mamitaka io tovy mitoetra tovy tena mamaka tovy tena mahazovahana tovy manapaka anao ny tenin'Andriamanitra fa zay rehetra manaiky hotapahany tenin'Andriamanitra dia velomy ny tenin'Andriamanitra zay manaiky ny fahefany Jesosy dia velomy ny fahefany Jesosy ho afaka amin'ny fahotana sy ny gadrany ho afaka amin'ny tebotebo sy ny ay ano ny fahafatesana ho afaka satria raha ny zanaka ny mahafaka anareo izy dia ho afaka tokoa ianareo miaraka amin'izany dia amperina tokoa asa tao kely ny firaisana amin'i Jesosy amin'ny alalany vavaka sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra ary efa azonao zany ty zao mandeha anatanterao koa ny fanompona zay men'ny tomponao misy tokoa ny ady tsika ao ny ratitra nefa dia zao matoky zay no heverina maolona ho fioaran'ny fahavoazana amin'ny andro ankehitriny no hery sy ny fahasoavan'Andriamanitra zay efa ho avy ary efa tonga amin'ny alalan'ny teniny hombany fanahy masina zay no heverina ho fioaran'ny fahavoazana dia anjary ho fioaram-pahasoavana anampo fahasoavana amin'Andriamanitra dia hoy nitoky zay omeny tenin'Andriamanitra atsika indrindra ratojo fitao mpitsapana sy zany toetra tahaka zao ry malala araky ny teny Petera apôstôly asa gaga ho izy no zany toetra mahamay zay mahazo anareo fitsapa-toetra ary aza atao zavatra mahagaga manjo anareo zany fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'i Kristy
dia miorive mifalia mba iravoravoana reny indrindra amin'ny feon'ny voninahiny ko zay ny farany zay ny teny farany zay tsy ny fasana ny farany fa ny fisangana ny tena maty ny farany tsy ny fahafambaraka ny farany fa ny voninahitra omen'Andriamanitra zay ny farany satria Andriamanitra ny mametry izany ary koa amin'izany dia Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso nareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety nareo dia izy ho atanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo voninahitry ny anarany. Ray Petera 10:10 vavaka sikariavako. Andriamanitra mahagaga indrindra ianao Jesosy zay tsy miova tokoa omaly ankehitriny ary homandrakizay ary amin'izany dia tianao koa ny ahatanterahany ny teninao hoe afaka kelikely dia ho tonga ianao tsy hitarehetrehitra nefa nananatra anay tokoa ianao tamin'ity andro ity mova ny zanak'olona hita fonoana ity ambonin'ny tany ka dia mifono aminao mivalo aminao mibaboka aminao matoa miantso anay eto ianao tsy zay kory ny tianiry eto fa ny tana maherinao dia ny tana mpitiavanao zany ny sintrona anay manangona anay mba hiaona aminao dia ho afatrofy ny rofy dia ny ota ny rofy dia ny tsy finoana zay niteraka fahafatesana ao anatiny mba hanangananao anay tokoa amin'ny herinontsy to dia ny finoana ny fanantenana velona satria toky tsy mamitaka mandrakizay ny ten'Andriamanitra ho voninahitra ao lery ny tompo ao amin'ny anaran'i Jesosy lay ty sy malala indrindra.